mirabatako plastiko vavy anatin'ny fandarana actualité anao ary dia tonga seto amin'ny télévision matv raha atao vazivazy moa zany de hoe mba samy natafita 22 décembre 21 décembre tao ny rehetrarehetra reny moa resaka hoe finoana sy ny maro samihafa moa zany fa mihintsika fa ianao zay manaraka ny fandarana actualité tsy voarebirebiny zavatra ohatran'ireny fa de mijery ny fiainana zay mandeha ny fiainana politika amin'izao fotoan'izao efa faraparana ny taona anao krismasy tsika menakavy fa intsika androany de taretsy fina mpanao politika efa fantatra ihany Andriamatoa Fetsaona Rakotondrinirina falomandray anao zay Andriamatoa Fetsaona Rakotondrinirina tao plateau-ny actualité de falindray tafahoana aminareo eto amin'ny matv ary indrindraindrindra ianareo zay manaraka tsy tapaka nyty fandoharana actualité ity eny ary fantanina tsika mahita fa vita zay ny 2024 ny verina fa hoe raha ny fanambarany mpanompo politika de hoe taonany fifidianana taonana ny fiovana tsisy fifidianana mbola manomakomana 2013 zay ny fifidianana ahoana fijerinao indray mijery an'iny taona 2024 iny nandroso ny firenena sa nijanona teo sa mba misy zavatra azo antenaina kely ihany raha ilaza kosa hoe tsy nisy zavabita nandritra ny ty taona 2024 ty de ataoko hoe tsy maro toerana ny fanazavana zay oetiko fa ataoko angamba fa hoe ny zavatra nandrasan'ny vahoaka dia tsy tanteraka araka ny tokony ny eritreretany zany vahoaka azy zany tamin'ny ireo mpitondra politika ny mpitondra ny rafitra ny tetezamita ary indrindraindrindra teo aminay mpanao politika zay tokony ifa iroso tam'izany ataotsika hoe fampihavana-pirenena zany raha tsy resaka afa-tsy nizay fampihavana-pirenena be de brave nataony Fetsaona Rakotondrinirina discours be mihitsy tamin'ny 2012 ianao miteny hoe ianao zany hoe diso fanantenana tamin'inona am'izay resaka lafi ny fampihavanana zay ary nijerana raha atao banky tokana angamba ny fijerena azy de atao hoe ny zavatra afatra ny afatra zay nampitaina tamin'ny na tamin'ny mpitondra politika na tamin'ireo fiarahamonim-pirenena na tamin'ny vahoaka malagasy de heveriko fa efa mba miroso tsikelikely miroso tsikelikely ny amin'ny famahana ny olana roa raha izay miroso tsikelikely ny amin'ny fampifanantonana amin'ny mpitondra politika sy ireo zay mpifanandrana ka niteraka an'izao krizy politika olana ara-politika misy eto amin'ny firenena zao ary mbola mpiainatsika any vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao ka raha manontany ianao hoe afapo sa tsy afapo ny afatra zay nentina ane dia tsy noheverina hoe tonga de isy vokatra eo ny eo ary porofonina zany azo porofony zany satria am'izao fotoan'izao de mitaky daholony amin'ny fifanantonany samy malagasy na ny mpitondra politika na ny vahoaka malagasy miteny hoe mifanaraha ianareo mpanao politika na ny tondrozotra eo amin'ny andininy voalohany ary de efa milaza hoe toizo ny fifampirarahana eo amin'ny samy malagasy ary indrindraindrindra amin'ity vaovaova entsika farany teo io zany vonina ny andray tanana koa hanome tanana ny FFKM ny amin'ny atram'izay izy tsy vonina tamin'ty taonytika ohatra ianao anisany niantso foana ny FFKM tokony ray tanana ray aman-dreny amin'ny pays de fra hoe de ohatra nisy tsy haiko ohatran'ny hafa ihany ny fandehandraha ino nazavaina an'izay ary ina misy lafiny anankiroa ny azotsika andraisana n'le an'ny anjara andraikitry ny FFKM ny voalohany de eo amin'le hoe zanaky ny fiangonana an'ireo zay mpitondra politika rehetra ary indrindraindrindra Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina zay samy zanaky ny fiangonana eo anivony FFKM noho izany misy ny adidy sy andraikitra amin'ny mahazanaky ny fiangonana zany tokony raisy ny FFKM zay tokony nampifanantonana anazy mirahalahy mianaka zay ny lafiny voalohany ny lafiny faharoa de za atrainy amboalohany dia tsy de resy lahatra loatra ny amin'ny hoe ny FFKM no ijoro hamaha ny olana ara-politika fa ny amin'ny hoe maharay aman-dreny am-panazy kosa de io tanteraka ankehitriny fa hoe ampifanatona ny mpanao politika sy ny mpitondra politika rehetra ny FFKM amin'ilay fampihavanana zay aloha ny zava-dehibe satria rehefa tsy misy ilay fampihavanana
dia ifanentsika eto foana ary za de miteny ary efa nilazaiko teto amin'ity ataontsika hoe teto amin'ny matv fa tsy azo atao mihitsy ny hoe fifankahalana hoy ny teny frantsay hoe la haine tsy azo atao mihitsy ny hoe izany fifankahalana izany no hitondrana ny raharaha-pirenena eto Madagasikara. Ianao zany nahita fa raha ohatra jerena tamin'ny 2012 ve zay fifankahalana zay somary efa nilefy sa somary entitra raha tsy teny moa zay mpanao gazety hoe eo amin'ny monsieur André Rajoelina sy monsieur Ravalomanana tsy sasatra hita miteny hoe ohatrany hoe mbola tsy tonga amin'izay hoe niena le izy ary tsy ao ndrareo ihany fa nitombo re le izy ohatra hoe raha rejevanao hoe na de samy amin'ny mouvance Rajoelina de lasa misy ohatrany hoe taka ny valalakarina izy ohatrany mifanipanipaka ihany izy menakavy. Zavatra efa niloazaiko hatramboalohany tamin'ny taona fitomboan'ny taona 2004 zay nanombo ny izao olana ara-politika izao dia nefa nambarako fa hoe tsy atao filamatra ny fahatsoana zay vita teo aloha. Raha zay mantsy no ataontsika dia hovery maina daholo ny ezaka zay ataontsika mandraka kehitriny satria hitoetra eto amin'ity tany sy fireneny ity ilay eritreritra hamalifaty hanentsika ny namana fa tsy hitadiny le tompontsoany zao fireneny zao sy ny vahoaka malagasy ao aminy. Ka raha milaza ianao hoe tamin'ny taona 2004 ve efa lefy zany fifankahalana zany, nisy ny fifankahalana matoa nisy tamin'ireo vahoaka malagasy taona 2004 ka 2004 zany tamin'ity taona ity ny teny hoe niena ve le fifankahalana sa mbola eo ihany le izy ianao am'izao tsika miresaka zao aloha de efa hita fa melefy pirofony zany marina fa teo ny vokatra zay nateraky ny tondrozotra de hoe misy zany ny famoahana an'ireo zay gadra politika vao tsy ela akory tamin'ny herinandro iny ny voaka ireo manamboninahitra zay vororo tamin'ny resaka teny mbani zany hoe efa mba memoroso zany tsika tsy kelikely amin'ilay fanalefahana n'ilay fifankahalana satria lay fifankahalana no miteraka anyreny ataontsika hoe hevitra sy fihetsika tsy manaraka ny tokony ho izy ary tsy mahamalagasy an'ireo zay manao an'izany toetra izany. Milaza ianao hoe nilefy ve le izy efa melefy satria efa hitako amin'izao fotoan'izao ary tsinjoko fa efa misy ny fiovana. Raha taloha ny fieritreretana ny hoe fifampiresahana teo amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa André Rajoelina de tsy azo mieritreretana zany. Nefa kosa tamin'ity taona 2014 ty marina fa nisy ny tany Seychelles zay nantamoka, nisy ny zay mety ho fionana tokony natao tany amin'ny toerakafa, ireny rehetrarehetra ireny zany de milaza fa hoe efa eo aloha le fahavononana fa saingy mbola tsy ampy kely ka eo zany tokony amporisika mandrakarivotsika mba isian'ilay fifanantonana ary ho amanokana raha mba afahantsika mamarana n'izao crise politika izao de hoe tsy miova amin'ny hevitra tsy maintsy atao ny fahazahoana ny fifanarahana ara-politika eo amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa André Rajoelina. Zany hoe mitika zany fa raha aminao mimpandinika fihetsana rakotaririna de izy roa aloha zany ny tena facteur de blocage ou de déblocage ny zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zay ny tena marina ny eo ambadika ny izy mirahalahy mianaka zay ny tsy fantatro fa ny hitapoky hita-pirenena aloha dia ireo olona anankiroa ireo no mijoro miteny any anankiray dia iny no mandrafitra ny fiainany vahoaka malagasy miteny ko ny anankiray dia iny ko no hoe za nandrafitra ny tsy mahatonga anao mpanao politika hafa ohatrany somary sosososotra ve ny amin'izany fa ahoana de izy mindralahy mianakireo ihany ve no mpanao politika eto amintsika fa ahoana zay ny amin'ny zay lafiny zay de mila fitaizana lehibe le izy ary io le fialonana io ihany foana no nahatonga an'izao mahatonga antsika ao anatin'izao crise politika izao ka tsy isiny ilay fifampidimbiasana fahefana araka ny tokony ho izy fa noho ilay fialonana hoe
dia lasa daholy ty zavatra rehetra ity dia iny dia miazakazaka dia mitady miketriketrika ozy izy ny tanora amin'izao fotoana izao ny amin'ny hevitra ahoana ny fomba azahoana n'ilay fahefana tsy manaraka ny ataontsika hoe ara-pomba demokratika ka raha milaza ianao hoe tsy de ho sari-piaro ve nareo miala ve nareo tsosarotiny ve nareo le hoe ianareo satria aleotazana fotsiny zany nareo fa tsy ho acteur aleo ataoko mazava tsara mihitsiny fa izany teny rehetrarehetra zany dia mifamaofao orina n'izay teny rasahanao zay satria matoa miezaka ianao ka mieritreritra fa hoe tsy tokonyireo anankiroa reo no hamahany olana dia mihevitra zany fa hoe misy zavatra tsy de tianao loatra amin'izy miraha lahy mianakareo na misy zavatra tsy riritinao ka zay zavatra zay samy manana ny androny daholy fa rehefa tonga ny fotoana ka hoe ahatongavanao eo amin'izany fahefany zany dia anjaranao no mitondra ny firenena sy ny voaka malagasy any amin'ny tena lalana ny fampandrosoana maro dinara ny antony ijeroan'ny fiatsaonarako to andrenirena raha ohatra hoe izy mirahalahy mianaka ihany ny tompony lakle mambany krizy eto Madagasikara efa niezaka foana nandritra n'izay fataony zay ny mpanao politika rehetra nitady tsy averina tsony zany marina fa hoe mety tamberina ny resakitsika amin'ny rahalahy eto androany kanefa kosa tsy andanitsika fotoana satria efa haitsika tsenjery loatra ny fionana teny vato ny aonana teny amin'ny le eron rendretrarehetra reny dia fitediavany mpanao politika malagasy hoe hitondra ny vaolana kanefa io tsisy naomby ary tonga hatramin'ny fanaovatsony andao ary dia ohatrany hoe tereko masaka ohatrany voaloby-jazy izy ity andeha soniaviny ty tondro zotro ity fa io ny voahana ao anatin'ilay olana ara-politika amin'izao fotoana izao miverina foana ary zay ny antony verina amin'izy omdrala foana le zavatra ary ny fahafantarana an'izay ataontsika hoe fahalemen'ny mpanao politika sy ny mpitondra politika zay ngamba ny hitako hoe tsara indrindra ary amelo maso indray amin'ilay ataontsika hoe fanaovana politika eto Madagasikara fa tsy ny fizirizirina amin'ny hevitra hita fa diso ka zay indrindra hoe iny fa de hoe satria hevitra avy aty amiko iny de tsy maintsy arahana ary tanterahana de zay le mahatonga le izy tsy ahatafavoaka avy ao ny resaka niny satria moako iny le niny zany la resaka malaza am'izao fotoana zao fa zako hoe eo amin'ny tondro sotra zany fiheveranao azy ve raha zany fienoana ianao zany de ohatran'izy ianao hoe terako masaka ny tondro sotra mety mbola misy tsaratsara no io na hoe tena tsy tokony io mihitsy ny tokony natao fa zavatra hafa ny tokony natao raha ny hevitro manokana aloha ary io moa fa nampahafantariko andro namako tao amin'ny ankolafo kely Ravalomanana tamin'ny fotoan'androny aloha nanaovana niny sone ny tondro zotra iny tsy ny fanaovatsony iny mahamaika fa ilay fifanarahana ara-politika zay tokony isy tsy amin'ny mpanao politika rehetra ny mpanao politika rehetra efa voafeto ao anatin'ilay tondro zotra fa ilay fifanarahana politika teo amin'ny Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana Marika izay ny tena zava-dehibe ka nefa natao moa le izy dia ohatrany manahirana raha ohatra ka hoe zavatra io nefa eo ampelantanantsika tsy manana afa-tsy ny tondro zotrany tsika izao aloha amahana ny ty olana ara-politika ity na ny fianakaviam-be resa-pirenena azy dia miantehitra tanteraka amin'ny fanatanterana sy fampiarana an'io tondro zotro io ka ozy ianao hoe inona ny zavatra natao raha ny tsara indrindra dia izay melohany nanaovana n'le sonoe ny tondro zotra nisy ny fifanarahana ara-politika teo amin'izy mirahalahy mianaka dia izay no nahatsara zavatra amin'izao fotoana izao isy zay amin'izao fotoana izao satria hiezaka ary tsy maintsy isy izay fa zao misy zavatra anankiroa mety tranga ny tsika moa eto ady hevitra sy ataontsika hoe mifampilaza ny heviny tsirairay avy mety asoa ny firenena ny tadiavina dia izao Andriamatoa Ravalomanana Marika iny dia efa nilaza fa hoe tsy andray anjara amin'ny fifidianana vokatry ny fony tsy vokatry ny fony tsy hidirantsika ny amin'izay fa niteneniny aloha niteneniny le izy ary ho atsika malagasy dia tokony ahay andray amin'ny lafitsarany an'izay fanapahan-kevitra zay tsika raha tena olony mpanjakana na homme d'État efa miteny hoe eny de eny efa tsy de tsy zay daholo ny filoham-panjakana fantatro miera zao tontolo zao tsy hiverenako ny amin'izay ary za tsy manana aia ny amin'ny hoe mety hiverina amin'ny teny nomeny Andriamatoa Ravalomanana Marika anjaran'izany izy sy ny vahoaka malagasy no
miona sy ataontsika hoe mifampijery ny amin'ny hoe iza no ny tana ny teny nomeny sy ny tsy ny tany nomeny za raha koa tondrenirina fétitionne tsy afaka mihitsiny hiteny aminy tahaka ny nandritra n'izay efa taona nitenenako foana zay hoe misy zavatra tokony amboarina eto Madagasikara nisy ny eno ave sa tsy nisy ny eno amin'ny mpampita afatra sy amin'ny hoe fitadiavana vahaolana samytady toerana kosa avy anao tamin'ireny kosa aloha raha ohatra ahoana ianareo zany tsy maintsy resaka momba ny toerana foana no anaovana nyty mitenengenao ohatra miteny ity misy vahaolana na tsisy toerana entina miasa amiarana le vahaolana ohatra miteniteny foana efa raha ohatra ka resaka toerana efa hitako ny farany ambany ary efa hitako ny farany ambony farany ambany a dia efa hitako nyzany antsoina hoe teny amin'izany figadrana noho ny politika tany fonja 10 raha kely indrindra ny hitanay nandritra ny 3 volana sy tapany ny raha ny farany ambony indray Andriamatoa Davidson efa marina fa hoe nandritra ny 2 volana sy tapany fotsiny na co-président fa efa faratapiny eto amin'ny tany sy ny firenenana izany ka inona indray moa mbola tadiaviko mihoatra n'izay efa hitako ny farany ambany efa hitako ny farany ambony fa le fitiavana te amany olana no nahatonga satria maro tamin'ireo mpanelanelana no nanasa midira ao amin'io rafitra io fa mety amany fidiranao fa tsy natao zany satria fantatro fa tsy ny fidirako velively ao anatin'le rafitra nitondra ny vahaolana fa le fifanakeny izy mirahalahy mianaka amin'izay tokony fanapaha-kevitra ara-politika efa tiarina venao vao mahatsapa an'izay sa talohanao dia efa natsapa an'izay raha nanaraka kosa tsika angama fa hatramin'izay a dia zay foana no zavatra nambarako fa ny zavatra ary tsy mahakivy ahy zany tsy mahakivy ahy mihitsiny satria tsapako fa mbola tsy maharesy lahatra any mpanao politika maro ary tsy maharesy lahatra ny akamaroa ny vaoaka malagasy satria mbola zavatra mety zava-baovao le lalana tiako hitondrana an'le famahana an'le olana mazava tsara mihitsiny zany satria hitanao tsara fa afaka niditra ane tao anatin'ny io rafitry ny teteza mity io ary namako rehetra reo afaka manapirofo an'izany fa hoana moa ny tsy niditra satria tsy ilay fidiranao anatin'le rafitra akory ary tsy voatero anaty rafitra vo afaka mamaolana ary zay ny tsy nakivy nanao ny P de Brave nitady zay vahaolana rehetrarehetra ny anaovana zany zany P de Brave zany ange matonao mpanelanelana dia nidikany zany tsy afaka hiditra ao anatin'le rafitra ary tamin'izany nanao ny P de Brave raha ozy ianao hoe nitady toerana nanaovako an'ireny dia nanao fanambarana tamin'ny volana jolay 24 naropanao gazety dia nameko taratasy vita soni mazava tsara azonareo avoaka fa dia hoe raha anao an'ity P de Brave ty dia antso an'ny manam-panahy dia tsy mikatsaka ny hiditra ao anatin'le rafitry ny teteza mita fa dia aka ny toerana mampanyelanelana kanefa l izy raha mifijeriny azy le P de Brave ohatrany tsy dia nisy ny aino araka lazainao ohatrany hoe tsy nisy ny aino tsy nisy ny aino teo ny antony tsy nisy ny aino teo ny eo fa amin'izao fotoana izao ina moa fa tsy P de Brave inge zao ny tadiaviny rehetra fa tsisy manonona n'le anarana hoe P de Brave marina zasa marina fa matotsika mitady io zao ny fivoriana teny Ivato farany teo nanatsoana an'ireo tao daholo ny mpanao politika ka tsy le endriky ny P de Brave ve iny Andriamatoa Davidson fa le hevitra sy lay olona manatanteraka azy no mety ho samihafa ary za tsy ho sarotiny tsy ho sary-piaro amin'izany mihitsiny fa dia hoe inona raha mahatafa voaka ny olana zany dia mitehaka ary faly ho an'ny vaoaka malagasy fa nazany zany za fijereny Andriamatoa Fétisson rako tandrenirina alohan'ny iresahako ny tena hoe nataonao faraparany teo dia hoe ohatrany tsy noinona tany amin'ny Ancolafy André Rajoelina ohatrany tafala mihitsy tao mouvance Ravalomanana ary dito hoe ohatrany hoe nanderery mihitsy ary zay nagaga mpanao gazety hoe tarika chef de mouvance tsy tapitapitra zay tsy hitantsony tao anatin'le mouvance fa mety misy problème ve zay mahatonga hoe sarotra ho an'ny olona ny mahazo ny resaka sy ny lalana tiako ahatongavana satria tiako aseho amin'ny vaoaka malagasy fa tsy mifizirizirina eo amin'ny toerana anankiray akory no ahafahana mitondra vahaolana ho an'izao firenena zao tadidinao tsara fa rehefa nisy ny fitazomana ny tenako miaraka tamin'ireo namako akaiky tany Amponja dia ny fiainan'ny Ankolafikely Ravalomanana zay nytariako tsy maintsy nitoy ary nisy ny famiatrahana ny rafitra vaovao
ny voaka melohan'ny fotoana tsy araky nanam-poizany sasany azy a tany amin'ny figadrana dia sarotra be kosa satria efa tao anatiny ilay fifampirarahana ilay ankolafokely ravalomanana zay nisy a no hoe averina amiko indray a ny fitarihana n'zany ankolafokely zany nefa hoe tsy tokony zay normal ve ho an'ny fijeriny olona sasany a dia malahelo izy rehefa ohatra ka tsy tafaverina satria izay zanako nge io ankolafokely ravalomanana io e anisany namorona an'io ny tenako raha lasa nandeha mipetraka tany Afrika Atsimo ny filoha Marc Ravalomanana ianao matadidy tsara ny tantara ka raha ohatra azoko eritreretina dia hoe ho zany io satria zany namorona an'io nametraka an'io napisy ny fifampanarahana teto Madagasikara ivoahantsika ao anatin'izao crise politique izao dia rariny setsiny raha iverina tsy zay nefa ny zavanseho ny zavanseho dia io za hoe efa mandeha tsara kosa ny fifampirarahana satria raha tadidinao dia efa mifampirarahany TIM sy ny TGV tamin'ireny fotoana ireny hoe ahoana ny fomba hifanantonany reto mpitarika atsika rotota efa nandeha ny fifanantonana tamin'ireo mpanao politika rehetra mba hahafahana manao ny famahana ny crise politique ka amiko dia tsy mety ny fiziriziriko ny amin'ny hoe averenao amiko le izy dia naleoko zany nandefitra izay nsaiko fanotaniko ianao ny nandefitra zany nandefitra ny ala tsy nisorona kosa e mbola naheno ve anao any filoha Marc Ravalomanana ny teny hoe fétichona Rakotondrindrina dia tsoahana tsy ho ato amin'ny ankolafokely Ravalomanana intsony naheno ve tsy mbola nety kosa noho izany a fany avaty amiko no fandraisana andraikitra ny amin'ny hoe tohizo ary za manohana ary lay pe de brave ene dia fanohanana n'lay fifampirarahana zay efa niisy a teo amin'ireo mpifanandriny dikan'izany tsy zavatra mifanohatra petsaka matsy ny laza fa hoe namadika Andriamatoa fétichona Rakotondrindrina tsy zany mamadika izany a na hoe niova-palitao dia mivona ary mivoaka ao anatin'le sehatra zay iasana zay mihitsy nandrasany rehetrarehetra hoe sy fétichona Rakotondrindrina ity tao mandeha rery tao miaraka amin'ny Lalatiana Ravololomanana tao nakaizany tsy tambitambitra zay miaraka tamin'ny PSD dia lasa filohan'ny antoko PSD zavatra zay tantara lava be indray ny amin'izay iny aza atao hoe fa dia tsy iverenantsika ny amin'iny fa dia zao ny amin'ny hoe tantara ny PSD dia za tamin'ny taona 10 dia efa resy lahatra tamin'ny nresaka tamin'ny Ramatoa Tsiranana Rufine ny amin'ny hoe fa maninona ny antokonao no avelanao marefirefo sahala amin'io nefa manana ny maizy azy navita zavatra betsaka teto amin'ny tany sy ny firenena raha misy ny azoko anampinanao tamin'izany mbola filopitarika ny ankolafokely Ravalomanana mety tafiditra tao anatin'ilay tetikady ihany koa ny amin'ny hoe rehefa misy maromaro ny antoko zay miara-miasa ao anatin'ilay anivon'la ankolafy misy ny tena dia matanjaka le ankolafy dia zay nolazaiko amin'ny hoe ataovy zay hampatanjaka ny PSD anao tsy adino ny Ramatoa Tsiranana Rufine zay fa rehefa lasa minisitra izy tamin'ny taona 2012 taorinanyreny fanaovana tsoniany tondrozotro reny dia niazakazaka izy tolotry ny ankolafy Ravalomanana dia niazakazaka izy hoe tadidiko ny teninao andao amin'izay tsika mianakamianada iara iasa dia nieritreritra inamoa ratsy an'izany tamin'izany fotoana izany ny ankolafokely Ravalomanana ny PSD mbola tao anatiny satria Ramatoa Rufine Tsiranana no atolotra ny ankolafokely Ravalomanana zay mpitarika ny antoko PSD dia mazava ho azy ao anatiny zany ny PSD ao anatin'ny ankolafokely Ravalomanana mba anehoako amin'ny olona rehetra fa tsy nivadika ary tsy nivoana tamin'ny zavatra efa nijoroko dia iny fa dia lasa nanao an'izay zavatra ary nieritreretina dia hoe iara-iasa akaiky ao anivony zany ankolafokely Ravalomanana zany kinanjo moa tsy afaka ny aeritreretiny saina avokoa ny zava-miseho rehetra tampotampoka eo manao fanambarana ny ankolafokely Ravalomanana tafiditra ao anatiny antoko PSD rehefa lasa zany mpitarika an'le ankolafy le PSD nanjary hoe ny PSD tsy ao anatiny tsy hidirako lalina amin'izany fa zava-misy dia zao hoe mila mitady mana avondrina ny hery mba ahafahantsika mamoaka ny Madagasikara ao anatin'izao olana ara-politika izao dia izay no natonga an'iny dia hitantsika ndray koa nefa ny tantara rehefa avy eo nijoro indray reto
zanaky ny repoblika voalohany da ao anatin'izany ny zanaky ny tompokila Philibert Ratsiranana dia milaza fa hoe anay io antoko politika io a de somary talanjona sy gaga de ataoana moa tamin'ny taona 3 no nisy congrès national nataon'ny PSD farany fa rehefa niditra tao anatin'le PSD Andriamatoa Fetisona Rakotondrenirina nalaza eran'ny Madagasikara ary indrindra moa zao vita ny congrès national nataon'ny PSD tamin'ny 4/10 volana Desambra tamin'ny volana Antsy teo ary tany nanatrika an'izany de nanatrika an'izany tokoa ny tena koa ary teo amin'ny fotoana fanokafana an'le congrès no nanambarako an'ilay fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe hiala tsy eo amin'ilay mpitarika an'le ankolafy ary PSD tsony ny tenako ny antony de tsotra niala tao amin'le mpitarika sa niala tao amin'ny PSD mihitsy ka niala tao amin'le PSD mihitsy zany ny antony de tsotra ihany efa toetra ny ainako io ary efa niporofoko tamintsika rehetra fa hoe raha ohatra ka misy zavatra tokony andeha ahatrarana tanjona anankiray zay hitondra soa ho an'ny vahoaka malagasy ka raha ny fisiko no mahatonga an'izay fanakanana tsy ahatratrarana an'izay de moramora ho any manapa-kevitra ampahendrena ny misitaka de eto de milaza fa hoe mifalia ary zanaky ny repoblika voalohany fa de atovy amin'izay zany ny fifanatonanareo kosa manatona anyzokovavy tsirananareo finina dia mifanatona ary atovy ny ataontsika hoe fifanikena mba afahantsika afahan'le PSD mijoro tsara zany hoe mba ny fisin'zay zavatra zay zany mety mahatonga zavatra nanaitra le antoko PSD am'izay ny fisin'zay zavatra zay za mba mamandray ihany hoe mba misy ilana n'lay hevitro sy lay fomba fiaso akiantsy indraindray na teo anivon'ny ankolafokely Ravalomanana na teo anivon'lay PDBRAF na teo anivon'lay PSD fa aza de variana loatra mijery an'izay mety fiovavany zay anareo vahoaka malagasy fa le tanjona ny tondrako sy ny ahatratrarana le tanjona zay ny tokony mba jereny ka ahafahana hoe tena aiza marina moa le lalana tena tiana ahatongavana raha zavy no ampisaraka ny PSD de ahoana kosa moa no mbola hijanona koa Andriamatoa Davidson tsy de fombako loatra ary te apita afatra amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina raha ianareo amin'ny rahalahy mianaka no ampikatso ny raharaha eto amin'ny tany sy ny firenena de mba arao ny lalana re zay efa mba nataony ty zandrinareo ty satria ataoko hoe zandry ihany satria Andriamatoa Andry Rajoelina moa marina fa zandriko lavitra be ara-taona kanefa kosa izy no mitondra ny tetezameta azo eritreretina ihany zany izy fa raha aman-dreny ka de mba arao reto lalany reto zandrinareo mifanaraha ianareo mitadiavany zavatra hoe inona no azonareo atao na nytany ahy ianao teo Andriamatoa Davidson ny hoe mila toerana kosa ve nanaovanao ny zavatra io tsorona aminao fa ny fanaovana politika ane de tsy hoe kory hoe hitoetra ao anatin'ny fanoerana foana fanaovana zany politika zany de mba afahanao maka n'lay fahefana afahanao hitondra n'lay hevitra sy fampiarana n'le hevitra zay nanoana ny vahoakanao fa am'izao lafo ny tetezamita zao de mbola tsy mahamaika mihitsy ny am'izay satria ny olana ara-politika zay mbola tadiavintsika ovahana dia zay aloha ny mahamaika ka zay no natonga ny teny teo hoe misy fihetsika nasehoko nandritra n'izay fotoana maro zay mba tiako hozaraina amin'ireo namana mpitondra politika ary amintsika zao de hoe inona ary ny tokony atao ho an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ho an'Andriamatoa Rajoelina de tsotra ihany ny afatra hoe mifanaraha ianareo mifanaraha tsy misy afa-tsy zay no vahaolana ary ina moa le hifanarahana efa misy ny dingana tsara zay efa nresahako ohatrany ambolohany hoe efa mba nirosontsika de ny amin'ny filazana Andriamatoa Marc Ravalomanana hoe tsy hilatsaka ary na de Andriamatoa Andry Rajoelina koa renge de efa nilaza fa hoe tsy hilatsaka fa saingy nametraka fipetra-kely kely ho an'azy betsaka ho an'ny sasany de le hoe
eny ary mifandinihako azy de zao aloha tonga de tsorona l izy mba hahafahan'ny rehetra manadiady tsy te hilatsaka Andriamatoa Andry Rajoelina noho ny fitiavan-tanindrazana nanohy ny fanere nanohy ny zavamisy tsy fantatra zany tahaka nazo an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany koa fa saingy zao lay fampodinana Andriamatoa Marc Ravalomanana eto Madagasikara io ny manahirana azy io de zao raha ohatra ka etsy andaniny zany Andriamatoa Marc Ravalomanana nylaza fa tsy hilatsaka kanefa te hody eo ny eo atỳ Madagasikara zay zany ny lafiny anankiray lafiny anankiray Andriamatoa Andry Rajoelina vonina tsy hilatsaka ihany koa fa saingy lay ampody an'Andriamatoa Marc Ravalomanana eto Madagasikara izao de zao izay no tsy mety aminy de eo zany ny sisa efa me mifanatona ne le hevitra fa inona ary zany sisa ny tokony zay le tadiavana le accord politique iza ny fandefitra iza nandefitra Andriamatoa Andry Rajoelina zay zandriny ve sa Andriamatoa Marc Ravalomanana zay zokiny mipetraka eo ny fanontaniana inona ny zavatra tokony atao ary zay ny tokony masoatsika isanandro ary mbola manana fepitaontsika mandrapatonga amin'ny farany taona ahafahana manatrika maka an'izay fanapahan-kevitra zay satria inona ny antony Andriamatoa Kikwete zay lehibe ny Troika am'izao fotoana zao lehibe ny filohan'ny Tanzania dia milaza fa hoe mitadiava vahaolana aingany nareo miara-patonga ny farany taona mba hahafahatsika manaja an'ilay tety andro momba ny fifidianana amin'ny taona 2024 za de mieritreritra fa ny fianakaviam-be resam-pirenena marina fa nanao sonian'ny PASEM ny Union Européenne nanao sonian'ny PASEM ny Nations Unies nanao sonian'ny PASEM ny mpiara-miombonantoka hafa rehetra fa tsy isy ame vola amoaka ny vola ireo raha tsy misy zay fifanarahana ara-politika zay noho izany mipetraka eo antsoroka reo amin'ny rahalahy mianaka nyvitatsika malagasy any iny fifidianana io ohatrany tamin'ny référendum vita tetezami taminazy hoe manambola hoe vitatsika ihany io fifidianana io na tsisy vola avy any velany azy ka raha ohatra zany tsisy politika dia andao tahaka ny référendum andray fifidianana ho atao manahirana amin'ny filezana hoe manambola ny tetezamita na tsy manambola ny tetezamita tsy afaka nitompiteny fatsatra amin'izany tsika satria maro ane ireo olana ara-tsosialy zay iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao hoe zay tokony voava araka ny tokony ho izy raha misy tokoa ny vola ohatra fotsiny hoe ny lafin'ny fiakaran'ny solika ny vidin'ny solika ny olana miaraka amin'ireo mpanafatra solika tadidio tsara fa ireo mpanafatra solika ireo ngeka de orinasa tsy miankiny tsy any fanjakana ireo dikan'izany misy tanjona tratrariny eo fa tsy hoe anasoa fotsiny any vahoaka malagasy ohatran'izany koa ny amin'ny fiakarany vidin'ny sarandalana amin'ny fitaterana zany rehetrarehetra zany raha nisy ny vola afaka nampiainan'izany ny fitondrana amin'izao fotoana zao raha ohatra ka nisy ny vola fa tsy visiny vola mihitsiny no natonga zany ary zay mahatonga lizy hoe somary manahirakirana ihany ny vola io mo sarotra be oliverina am'izay ako monsieur Fetson iresaka am'izay resaka fifidianana zay fa te hiverina iresaka mikasika anao satria ianao manana filazana sy fandresen-dahatra be teto zany ianao mikasika hoe ohatrany hoe mba ny ataoko any arahana ka zako hoe ianao ny raha ohatra jena ny parcournao e de hoe ohatrany hoe tom mouvance Ravalomanana tom PD Brave de zao ianao tom PSD de zay parcours zay ohatrany nahitanay ohatrany hoe ny hevitrao mety tsy manahirana fenao mafetosonanao ohatrany manahirana ny olona ny fisianao ao anatiny le hevitra re raisiny raha ohatra ka ny tenako ny manahirana zay ngely izy ary miporofoko a zany na teo anivony ankilafikery zay ny puirako na teo anivony reny atsotsika hoe PD Brave reny na teo anivon'ilay PSD lay hevitra amin'ilay famelomana ohatra ny antoko PSD dia tohizo le famelomana n'le antoko PSD fa aza miraharaha any Andriamatoa fetisoana raha koto andrendreny manapitapahako tsy hevitra ve tamin'iny hoe antoko PSD iny hoe amin'ny teo frantsay elana tsiny ampanaky ny actualité tu remets les pieds à l'étrier zany hoe tsy nahita anina taria de aloloha ngay tsofoka ato amin'ny PSD ato mety mahita zavatra indray hidirana amin'ny politika inona mono nanaka ana Andriamatoa Davidson na tsy amorona antoko politika ho
raha ohatra ka tena izay ny tanjona raha tena izay ny tanjona inona ny antony ary inona ny manakana mihevitra ve anao fa tsy afaka ny anao an'izany ity tenako ity mpanao politika tsotra ire matsangana noho izany a tsy de any loatra le izy ka zay mitoko hoe misy zany a fomba fihetsika fomba fanao a ary fomba ataontsika hoe afatra tia nampitaina amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra mahamaiky atsika amin'izao fotoana izao a dia ny voahantsika ao anatin'ity olana ara-politika ity a ary ny tsy hiverenany zany olana ara-politika izany ntsony a eto Madagasikara zay ny tena ny masoko atrambolony ary nanekeko a nitady ny vahaolana atrambolony ary tsy mbola nivoana tamin'izany ny tenako hatramin'izao mety ny fomba fanatanterahana teo a voalohany tao anivon'ny Ankolafokely Ravalomanana eveo nanao ny momba ny PD Brave ary eveo nanao momba ny taty amin'ny PSD tsy mivoana tsy mivoana tsy hoe mitsapatsapa akory amin'izay ina moa no atao hoe mitsapatsapa tsy hany mihitsy le fitsapatsapana tsy hany mihitsy satria raha ohatra ka mitsapatsapa tsy ho tonga ho co-président teo amin'ilay Ankolafokely Ravalomanana asa raha mazava tsara aminao zay fa ny fitadiavako ohatra hoe nanao le PD Brave dia nitady a ary io fa nandehanako impiry tany ivelany dia eto dia milaza amintsika voaka malagasy fa hoe raha sanatria mbola tsy tafavoaka foana le fampihavana-pirenena efa manana zavatra ho atolotra antsika voaka malagasy sy ny mpanao politika indray ny tenako amin'ny fifanarahana zay any ivelany anampy atsika tahaka ny atsoko ny vondrona afrikanina sy ny firenena mikambana hamaly olana teto Madagasikara zay ka mety tsy fantatry ny voaka malagasy fa ny taratasy zay nataoko tamin'ny anarany Ankolafokely Ravalomanana nalefako tany amin'ny vondrona afrikanina sy ny firaisana firenena mikambana no nahatonga n'ilay fivoriana voalohany zay nisy teny amin'ny ambasady Senegaly fa mahana an'izao olana ara-politika eto Madagasikara zao ka renretrarehetra reny a tsara no mba hahafantarany olona fa indraindray moa io tsy hiteideraderana tsy fantatry ny izany zao dia tsy fantatry ny olona ary tsy ilaina ny mideraderany amin'izany fa misy kosa ny fotoana zay mba tokony hitenenana mba tsy handosony olona satria rehefa tsy miteny ianao a na ny vatolampy aza ozy ny fitenenana anaovany vorona zay mandalo zay tiana anaovany azy io ka zany zavatra sala amin'izany a dia tsara ny mampafantatra anareo fa hoe io PD Brave io tsy mijanona eo io fa efa misy zany a efa vonona ary zany mbola tsy fantatry ny voaka malagasy fa efa nanatona ireo mpifanandrina hoe andaotsika ho any a Italia dia any no mifanaraka amin'io fampihavana-pirenena io fa mbola tsy niroso tanteraka tamin'ireny satria manjary lasa so sanatria mifaninana tamin'ny ataon'ny SADC dia za Andriamatoa Fetisona Rakotoandrinirina tsy te handray an'izany anjara andraikitra goavana izany a ka hoe ampikatso indray ny famahana ny olona eto Madagasikara zany a dia santionany ka zay nataoko hoe aza dia ilay fihetsika no jerena fa le hevitra zay voizina ary tia nampitaina amintsika voaka malagasy a ny amin'ny hoe inona ny tsara atao inona ny tokony toetra hananana raha tena le fitiava-tanyrazana marina ny zava-betsaka nge fa vitako teo anivon'io PSD io Andriamatoa Davidson ny amin'ny hoe tokony fampandrosonana zany ary raha ohatra ka tena tia tena dia niazakazaka foana ary ny fifidianana zay natao tany ny congrès zay natao tany Antsoy dia nilaza daholo ny akamaroany ny mpizaika fa dia hoe zay tsy manaiky ny amin'ny ialanao kanefa moa nefa nazavaina hoe ny tompontsoan'le antoko sy ny mety ho anjara biriky hoentiny ho an'ny firenena ny jereo rehefa milamina ny antoko dia milamina ny fanatratrarana an'le tanjona ka le izy nge monsieur Fetisona Rakotoandrinirina io ianao hoe ny fanazavana amin'ny vahoaka le fihetsika le vahoaka ke tsy zany problème zay ataonareo mpanao politika ao a mety amin'le vahoaka fa ny azy dia araka le teneninao hoe sarandalana fiainana andavanandro ny facture ny jirama ny fampianarana ny sécurité zay ny vahoaka fa le kilalao politika miala tsiny amin'le fitenena ho antsika mpanaraka ny actualité hoe jeu politique iny anjaranareo fa zako hoe raha ohatra misy tsy miaino anao dia tsy ny vahoaka ny tsy miaino fa nareo samy mpanao politika ny tsy mifampiaino zany diso be zany satria raha ohatra isika ka te hivoaka ao anatin'izao krizy te hipetraka amahany olana amin'izany olana
sosialy maro zany sy ara ekonomika zay ampiainana ny vahoaka malagasy sy ny mpandrara malagasy eto amin'ny tany sy ny firenena dia noho ny tsy famahatsika n'le olana ara-politika zay misy amin'izao fotoana zao ka noho izany manome vaindon-draharaha an'ilay famahana n'lay olana ara-politika aloha ny tenako raha zay zay fa tsy misy resaka mihitsiny hoe kilalao politika sy ny karazany satria raha nisy ny kilalao politika efa elany nanomatena ny amin'ny hoavy hoa manokana efa elany nitady nandeha teny anivony sarambabeba-hoaka dia nilaza sy nametrapetraka ny hoe tiare rivahoaka fa tsy zay no manao lala kely ianao mba manao nanao lalana kely mba nanolotrolotra kely dia mba nijerijery kely zany ve no amahantsika n'le olana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena tsy mbola nanao an'izay Andriamatoa Davidson satria amiko dia raha tsy mbola mivalo zao olana ara-politika zao dia tsy afaka ny fantoka tanteraka isika ny amin'ny hoe inona ary inona amin'izay ny laminasa afahatsika mama ny tena olana ara-tsosialy sy ara-ekonomika ampiainantsika ka ny politika tsy mikatso ny fiainan'ny vahoaka tsy misy sahirana ihany dia inona raha natao ka tsy afaka anao mihitsy ny tsika satria jereo tsara ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny mamaika azy dia nidera za navitan'izao za navitan'itsy za navota fa inona marina le zavatra takin'le vahoaka inona marina le tadiavina raha ohatra ka ilaisaka fotsiny momba n'ilay ataontsika hoe ny fitsaboana manara-penitra le manara-penitra ny efa hatramin'ny taona impolo 2010 tamin'ny andron'ny PSD nefa nisy nanara-penitra reny hôpitaly nitsangana rehetrarehetra reny ve dia azotsika itenenina hoe tsy nanara-penitra reny mpanao politika ny tsy manara-penitra zay indrindra fa io moa zany tamin'ny voambolana tamin'ity olana ara-politika ity zay vao mba nivotra zay le manara-penitra zay fa nanara-penitra daholo tsy afaka nandray lalao iraisam-pirenena ny teny Mahamasina kianjabe ny Mahamasina ohatra raha tsy nanara-penitra ny kianjabe tao zany rehetrarehetra zany efa vita taloha daholo ka za tsy te hiverina amin'izany fa hoe leidera sy fisesehoana sanatriany vava no mahamaika amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe fa betsaka raha tsy resaka fotsiny ny amin'ny ariva betsaka teto amin'ny olona nasainao no lazan'izany hoe firy tany Antsoia any mba tsaratsara ny fitsaboana fa nandeha tany amin'ny toerakafa any Mitsinjo hoe tany amin'ny faritra atsimo hoe ny CSB2 re tompoko zara raha misy dokotera aloha ao ary fanafody raha misy ary avidin'ny olona ny fitsaboana tsy zarizary mandeha tongotra 100 kilometatra latsaka ny olona vao mahazo fitsaboana vao misy mpivarotam-fanafody tsy zany ve ny tokony nahamaika re olona fa ny fanaovana nyreny rehetrarehetra reny tsy afaka natao satria tsy ahitana n'ilay hoe asa mivaingana ka ity nahitan'ny olona hoe tena ny asa tokoa diso be hevitra nefa nyzahay mpanao politika mieritreritra n'izany satria zao rehefa mety tsara ny fiainan'ny vahoaka tsy mila n'ilay seo ivelany fa tena le tena tadiaviny vahoaka ny tadiavina no omena azy dia mijanona ho azy eo amin'le toerana izahay mpitondra politika raha toka mahafaly ny vahoaka ny zavatra ataonay mahamaha ny olana isan'andro zay zavatra zay zany zava-dehibe ka zay nataoko hoe tsy de afaka hidirana na ianao na iza tsy afaka ny itsikera ny ataony eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao satria aza ny fahefana io zao dia ny zavatra ohatra zavatra manahirana tsy nianina Andriamatoa Marc Ravalomanana fa hoe manapatrapakevitra foana ny amin'ny tsy mandoa abany amin'izao tsy mandoa ny abany amin'itsy tampotampokeo misy ny fihetsiketsehana nataon'ny mpitatitra satria tsy mety amin'ntsony le sarandalana dia mahita hevitra ny mpitondra amin'izao fotoana dia hoe andoary hanafatra fiara avy any Chine dia rehefa tonga io tsy mandoa aba taiza moa no nanapahana zany alalana vaiza no ahafahan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao mitarika an'izany rehefa tsy mandalo eny amin'ny rafitra zay misy tokony mpanao an'izany ka zany zavatra ohatran'izany manahirana dia zay ozy aho hoe aleo tsy andany andro amin'ny fitsikerana sahala amin'izany fa tena vaolana politika dia averiko indray faranzaingana dia izany zavatra tadiaviko dia zao hoe mazava io
efa vonina Andriamatoa Rajoelina na izy miverina Van Sesel ary nilaza hoe za efa nanao sosokevitra tany ny amin'ny tsy latsahako fa Andriamatoa Marc Ravalomanana miziriziry tadidinao ngaman'izay zao any manaiky Andriamatoa Marc Ravalomanana dia izy indray miziriziry dia io za hoe misy zavatra anankiroa zany eo averiko le teniko teo na ny voalohany dia Andriamatoa Marc Ravalomanana te ody eto Madagasikara dia efa nilaza izy fa tsy latsaka zay ny azy mifaniriny te ody eto Madagasikara dia izy tsy latsaka ny Andriamatoa Rajoelina noho ny fanapa-kevitra zay niraisiny vonina koa izy ny tsy latsaka fa saingy tsy mody izao dia izao Andriamatoa Marc Ravalomanana fa aorianany fifidianana angamba dia eo zany mipetraka le izy ka eo zany ny fitokony fanatona sy fandresen-dahatra izy mirahalahy mianaka fanontaniako aminao zay le izy manazava ianao tsy fa nialy palo politika nyresako hoe dia mivantana ho an'ny Andriamatoa Fiantsona Rakotoandrinirina le nini zany ny vahaolana amin'izao fotoan'izao ianao efa mandeha amin'izany eny atsika eny sady efa mandeha amin'izany tsika fa io zany tsy misy vahaolana hoe tena tio mety na hoe nini na tsy zay no tena izy fa hoe lay fifanarahana ara-politika zay ifanajana izy mirahalahy mianaka zay mipoirany zao olana zao zay ny zava-dehibe ahitsiko tsara miara-milatsaka izy na tsy miara-milatsaka izy na tsy miara-milatsaka izy zay tsy misy afa-tsy zay dia eo tsika no manao ny fanadiadiny inona ny tsara raha ohatra ka miteny zareo fa samy tsy hilatsaka dia io zany le araky ny teninao teo hoe nini inona ny fomba ataotsika mba ahafahana tonga amin'izany nini zany dia eo le nyrefisahantsika teo hoe roviana zany ny fodiana Andriamatoa Marc Ravalomanana no atao eto izy tena ny milaza fa hoe za tsy maintsy mody zao dia zao araky ny tondrozotra ihany koa izy kosa tsy namorona fa ny tondrozotra zay nekeny rehetra ary nametraka an'Andriamatoa Rajoelina ho filohan'ny teteza mety no milaza fa hoe mody tsy misy fepetra izy na ozy Andriamatoa Rajoelina hoe andeha andresy lahatra azy fa hoe aza mody aloha anao fa za koa dia tsy hilatsaka dia amin'izay fotoan'izay misy ndray fepetra zay tsy maintsy ho raisitsika satria tsy hilatsaka Andriamatoa Rajoelina kanefa Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy ho tonga eto Madagasikara inona zany ny rafitry ny teteza mitapetrakatsika eto mba handehanany le fifidianana araka ny tokony ho izy mba tsy voahana ao anatin'ilay tondrozotra zay mamparefrefa zay koa raha raisina hoe Andriamatoa Rajoelina nanana ny ankolafiny zay mpanoana azy sy vahoaka miaraka aminy Marc Ravalomanana koa manana an'izay ka raha ohatra tsy milatsaka izy ndralahy dia ho aizy reto olona rehetra zany io samy manana ny io zao ohatra Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo zay lehiben'ny délégation ny Ankolafokely Ravalomanana milaza hoe efa andinika izay ny amin'ny hoe iza ny tokony isolo ny amin'ny aty amin'ny Ankolafokely Ravalomanana tahak'izay koa ny any amin'ny Ankolafokely Rajoelina tsy maintsy manana ny olona izy tsy very olo-mangany ty fireneny ty tsy le olona andimy tiako tenenina fa le olona manohana le andeha hifidy ifa avy eo satria zao fa arak'izay déclaration rehetrarehetra dia zay ihanany no fidinay enao kosa ve dia mieritreritra fa dia hoe raha manome toromarika Andriamatoa Marc Ravalomanana na manome toromarika Andriamatoa Rajoelina raha hanina ny atsika ny toanana inona moa ny olana ho an'izay mpanohana zany ve raha démocratie efa tena mandroso be atsika misy Fiantsona mety ety any zay ka tsy maintsy kely ihany tika aloha tsy afaka tsika tsy afaka ny ametra an'izay zavatra zay ny antony dia tsotra ihany tsy azotsika indray mandeha eo ampelantanana avokoa ny vahaolana rehetra noho ny toedra raha zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena sy ilay kolotsaina sy ilay ny fomba nanabiazana atsika ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena ianao ihany milaza fa mbola tsy tonga amin'izany tsika fa inona no ahafahantsika manomboka mamaly olana ka tonga avantsika amin'izay tonga lafatra izay zao ary ianao manao politika ianao ary mataonao tonga eto amin'ny actualité efa ataon'izay za mieritreritra fa tsy hoe hipetrapetraka fotsiny amin'izao iny rehefa tonga raha nini raha ohatra nini na Andriamatoa Fiantsona Rakotoandrinirina fa mamparaparany antsika eto ilatsaka ave ho filoha-pirenena sahoana ianao amin'izao fotoan'izao mba heritreritra ao averiko indray fa ny mahamaika aloha zany zao dia hoe lay famahana ny olana ara-politika eto fa azahoana n'ilay fifanarahana ara-politika eo amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Rajoelina rehefa vita zay mbola isy ny fotoana Andriamatoa Davidson ny amin'ny ijerena hoe inona ary
no zavatra tokony ho atao a satria io zany ny trangan-javatra ampiainana sy iaina ny vahoaka malagasy atsika n'le olana ara-politika ny amin'ny resaka hoe vonona sa tsy vonona azafady efa ela ny tenako no naneo ny fahavonona hitondra ny anjara biriky eo an'ity Madagasikara ity sy ny vahoaka ao aminy fa tsy voatery eo anivon'ny fanaovana politika ny fanatanterahana an'izay za fantatro tsara fa vavoavy ny ala teo amin'ny sehitry n'izany antoko politika izany a ohatra ny PSD ny resahako a dia mbola mijery indray aho hoe inona ny fomba ahafahana mitondra n'le vaolana ho an'ny tany ho an'ny malagasy sy ity Madagasikara ity ny fahavononana misy fa hoe ny fomba anatanterahana azy a iny mbola jerena indray rehefa avy eo a raha ohatra ka misy ny fomba ao nivon'ny fanaovana politika anaovana an'izay dia arabasoa rabatsara tsy misy zany a dia tsy voatery anatin'ny sehitry ny fanaovana politika no hitondrana anjara biriky io fampandrosoana Madagasikara eny topolasy tokovafy misaotra ny Andriamatoa Fetsaona Rakotondrinirina tsy tatsony zay lazainanao eto hoe mahafloanisa amin'ny mahinona anao moa zany eto anao zao fotoana amin'ny maha olotsotra ary dia tsikitsikiko mihitsy ianareo voaka malagasy amin'ny maha olotsotra tia ny ary mikatsaka ny famahana ny olana ara-politika zay mampikatso ary mampijaly ianareo voaka malagasy zay ny joroka eto ty moa zany fandarana anankiray ty Andriamatoa Fetsaona Rakotondrinirina azaka hoe ififarana ny taona andalo krismasy ngamba mba tsara ianao mba mirahasoan'zay jerentsika am'izao fotoana zao saika nalahelo mihitsy a raha ohatra ka tsy nahanana an'izay fepitoana kely zay a mba ampitana ny fiarabana ny voaka malagasy rehetra tsy akanavaka na izy na izy miresaka an'izay voaka malagasy zay moa ny tena koa fa mahatsiaro a fa mbola tsy tena misy ny malagasy eto amin'ity Madagasikara ity ny antony dia mbola zarazarai ny foko isika mbola zarazarai ny fiaviana isika ary izany ny anisany tsy mampandroso an'izao Madagasikara zao satria hitako zany a tamin'ny ireo hetsika rehetra zay nataoko fa misy mbola tarazo napetraky ny mpanjanatany teo aloha ka mbola iainantsika amin'izao fotoana zao ka tsy afaka mifanatona ny malagasy rehetra eto Madagasikara noho izany mbola tsy afaka mitentsika hoe manana tanindrazana iray ny malagasy satria mbola tsy misy le malagasy mbola misy ny fotoana zay mbola iresantsika an'izay Andriamatoa Davidson fa ny afatro zany dia hoe nahavaiza nahavany avaratra navany atsimo navany andrefana navany atsinanana dia mirary soa anareo rehetra mba hanao fety sy asaramanitra tsara ho tain'Andriamanitra mba ifaly tena ifaly tokoa marina fa noho ny zavatra ataonay mpanao politika dia matroka mitaotao vovonana maizina mitaotao vovonana ny fiainantsika malagasy no nataonay mpanao politika kanefa kosa fotoana zao mba iravoravotsika ary mba hametrahantsika ilay fiainantsika zany eo anatrehan'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina mba hiara ifaly dia samy ho train'Andriamanitra ho tratra ny taona vaovao 2024 zay inoko fa ho taona ahafahantsika tena mivoaka tanteraka amin'izao krizy politika izao misaotranao Fetsaona Rakotondrinirina ny tena koa dia misaotranao rehetrarehetra any tokantrano any nanaraka amin'ny fandarana actualité androany iala dia mirary ianao famaranana ty weekend ty zany afinaritra dia ho samitratra ny krismasy daholo tsika rehetrarehetra amin'iny herinandro iny zay ary topolasy tokovavy dia mandrapiresaka indray tompo efa fininanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao salamo fa 7 voalohany io ny tenin'ny soratra masina nalaina tamin'ny fankalazana ny 17 taona ny fiangonana FJKM Ambomalaza Firaisana ny 9 janoary ho avy zao ny fanokafana ity taonjobily ity amin'ny fomba ofisialy ka fitaom-pivavahana lehibe no hotanterahana amin'izany ny 7 sy ny 3 jona kosa 3 no ivon'ny fankalazana mandritra ny taona 3 dia isy hatrany ny hetsika fankalazana ka isan'ny lehibe amin'izany ny fananganana ny tsangambato fanamboarana fiangonana vaovao tsangambato lehibe amin'ny fankalazana lefa fankalazana 17 taona ny fiangonana eny Ambomalaza
dia ilay fiangonana vaovao izay aorina kanefa moa io fiangonana io tsy tanteraka araka ny resahako teo hatramin'ny faran'ny 3 efa narapa-kevitra ny komity zany a fa ny apahany betsaka amin'io izay tratra zany no atolotra amin'ilay fanorenana dia nitafy zany amin'ny faran'ny taona amin'ny desambra 2013 zavatra isongadina dia raha mieritreritra dia zahana ho asongadina daholo mihetsika rehetrarehetra zao tanterahana mandritra ny taona io satria mihetsika rehetrarehetra dia fankalazana n'Andriamanitra noho ny fahadimapolo amby zato taona daholo. Mpitandrina miisa 7 teo rehefa nandalo tao amin'ny fiangonana Ambomalaza Firaisana mahatratra 500 kosa ireo mpanandray fanasan'ny tompo. Ny 7 Desambra 2013 no faranana ny fotoan-kalazana. Nanatanteraka fitaovavahana lehibe hiteny Ambohimarina ny fiangonana Apokalipsy maraina io fotoana iray izay nionan'izy ireo tamin'ny pastora Mayol filoha-mpanorona maneran-tany ity fiangonana ity rehefa avy nanatanteraka fitetezam-paritra manerana ny nosy izy. Afaliana moa nandraisan'ireo mpino ny pastera tamin'izany Heravongadana dia ny antoerana. Fotoana iray ho an'ny fiangonana Apokalipsy izay tarihan'ny pasteur Mayol nanakatonana ny fahady 10 taona ny fiangonana ity ihany ny androany ka ao anatin'izany ny nionany tamin'ireo mpino Apokalipsy avy any ampitan-dranomasina sy ireo avy any amin'ny faritany. Anisan'ny nanehoan'ny pasteur Mayol ny heviny mahakasika ilay resabe mandeha amin'ilay faraandro ny 1 Desambra teo ihany koa izay nalaza naneran-tany. Tsisy le faraandro dia ny fahitako azy tsisy maty tsika teto Madagasikara mbola nivavaka tsara androany malagasy mbola raikitry ny ambotaiazy dia manomana krismasy daholo ingefa avy nyteneniko fa le olona fotsiny misy olona tena tsy haiko tsy mahazo resaka ny olona sasany zandray olona zay ny fanilaza fa fin du monde ny 21 Desambra tsy azoko mihitsy le olona hoe izany mba manela zany tsao zany fa dia zany na eliny sasany nerandrerareo izy le pasteur Mayol le 21 Desambra ny farandro fa nga za maya zanga calendrier maya Mayol fa tsy maya fa miolona am'zany ianao raha zany lazainao fanamorona an'izany zava nilaza teto hoe tsisy an'izany fin du monde zany 21 Desambra. Namarana ny fotoana teny an-toerana ny fanosorana ireo pasteur Dimirala eo anivon'ity fiangonana ity. Ny pasteur Mayol moa raha tsy aivina dia fantatra ny maro amin'ny faminaniana amin'ny tongavany eo filoham-pirenena amin'ny taona 2012. Karazana chocolat maromaro samy manana ny endriny, samy manana ny habeny ary samy manana ny tsirony ihany koa no atotry ny chocolaterie Robert ho an'ireo mpankafy amin'izao akatoko ny fetin'ny Noël izao. Raha ho an'ny toeram-pivarotana etsy andrefanambozanahary manokana dia navaozina ny toerana mba halalaka kokoa, tsy ilahatra be intsony noho izany ireo mpividy izay efa maro dia maro amin'izao faran'ny herinandro izao. Tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers.
n'oublie pas mon petit sourire, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Inona zao no tena karazana sokola jerenao azy? Le sarisary ohatrany hoe le bodikely le dadabe mety zanako ty zao le bodikely ny tiny. Efa misy vola natokana hoe ho an'ny sokola rehefa fetinao iny? Naona fahitanao le sokola ataon'ny sokola fotsy. Izy aloha dia tena matsiro ny vidiny indray. Efa mba matokana ihany dia zay vidiny tsara ka tsara be. Petit Papa Noël, quand tu descendras. Zava-baovao ihany koa ny fivarotana ny antsoina hoe galette des rois manomboka ny 9 Desambra. Tsy hiova kosa nefa ireo vidin'ny vokatra rehetra mandeha ireo toeram-pivarotana eny Andriafanambojanahary, Antaninarenina, Antanimena, Ivato ao anatin'ny Saranam-piaramanidina, Antsirana na Toamasina. Misokatra daholo izy ireo ny maraina ny 5 Desambra hatramin'ny 2 ora tolakandro. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprise. Amin'izao akatiky ny fetiny Noely izao dia mikarakara hetsika ho fanampiana ireo mpanjifa hisafidy ny fanomezana izay ho tolorany ho an'ireo fianakaviana sy ny namana ny Galerie Pacom etsy Andranomena. Azo anjara avokoa na ny kely na ny lehibe mandritry ny hetsika. Maro arak'izany ireo tolotra irisan'izany ny haingon-trano, ny akanjo sy ny fitafy ary firavaka isan-karazany. Marché de Noël izay natokana ho amin'ny mpanjifa te hijery cadeau ho an'ny fianakaviana na ho an'ny namana ho an'ny olona akaiky izany amin'ity andro fety ity dia androany sy rapito manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 9 be zavatra hita eto izany misy ny abo de la table, décoration, misy ny kilalao ho an'ny ankizy sady misy sakafo ao anatin'izay koa manao vide-grenier zay izany hoe ho an'ny olona te hijery zavatra hafa ny cadeau fa ho an'ny tonga dia mety ohatrano dia misy koa. Anisan'ny nahasarika ny olona indrindra fa ireo ankizy ny fiarahana maka sary amin'ny dadabe Noely. Teo ihany koa ny fanaovana kisarisary sy maquillage na loko atao amin'ny tarehy. Ankoatr'ireo dia nisy ihany koa ny vide-grenier izay hetsika iray manomboka mahazo vahana ihany koa eto an-toerana. Mandritra ny vide-grenier moa dia afaka mividy ireo karazana entana efa nampiasaina fa mbola tsara ireo mpanjifa. Rapitso no mifarana ny hetsika eny amin'ny Galerie Pacom ary mariana fa tsy misy ny vidim-pidirana. Je voudrais également témoigner ma reconnaissance et toute ma gratitude au gouvernement malgache qui m'a décerné cette décoration. Teratany indianao nefa efa mahatsapa fa tena malagasy. Izay no hanambaran'Andriamatoa Anil Pala nandritra ny lanonana nandrotana azy au Grand Croix de 2e classe izay notanteranao omaly alina tetsy amin'ny Hôtel Colbert. Izy moa ankoatra ny mahampandrara azy dia fantatra indrindra amin'ny asa sosialy ataony miaraka amin'ireo fikambanana isantsokaziny eto amintsika. Izay indrindra no natonga ny fitondram-panjakana malagasy nanotra azy izao maro boninahitra izao. Et pour essayer de faire plus, car si c'est un plaisir de recevoir, combien il est plus grand, gratifiant de donner. Anil Pala dia efa mitatana ireo club de service maromaro toy ny Rotary Club Anosy na ny Rotary Club Ivandry, izany koa dia efa filohan'ny fikambanan'ireo teratany Indou eto Madagasikara. Olona manakaja maro teratany malagasy fa indrindra ihany koa vahiny no tonga nanatrika lanonana omaly alina izay nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo. Et je tiens à remercier le président de hautes autorités de la transition et que le meilleur reste à venir. Merci.
manompo ny fizarana ny loka manerana ny Madagasikara ho an'ireo tsara vitana tamin'ilay lalao safidy mpandresy izay nikarakarain'ny Airtel. Olona miisa 7 ary manerana ireo revi-paritany enina miampy an'ny Ford Dauphin no nahazo iray tapitrisa ariary avy. Moto 420 ihany koa no zaraina ka 2 avy isaky ny revi-paritany miampy an'ny Ford Dauphin no nahazo izany. Ho Antananarivo ary dia Andriamatoa Lala Entso Rantina Tenaina no nahazo ilay taratasim-bola amin'ny alalan'ny Airtel Money iray tapitrisa ariary. Andriamatoa Rakotorinina Jules sy Ramatoa Razanamanga kosa no nahazo ny moto scooter. Mbola miandry ireo mpanjifa mo ny loka goavana fiarakodia vaovao amin'ity lalao safidy mpandresy ity. Ny loka zany mariana fa mitetina 100 millions d'ariary ny total be ny loka amin'ny Airtel safidy mpandresy. Tsotra be ny firarovana ny tapany voalohany dia fampiasana Airtel, zany hoe na ianao manao antso, manao SMS na manao internet dia efa tafiditra ao anatin'ny tokony hosarihana ny laharanao finday. Akoatr'izay koa amin'ny promotion Airtel Money dia tsotra mampiasa Airtel Money zany manao transaction na mampiasa ny mobile banking izay Airtel rery ihany mbola mampiasa azy hatramin'izao dia afaka milalao ihany koa. Ny loka goavana iraisan'izy roa dia misy fiarakodia vaovao avokoa toy ny hitantsika eto aoriana ity Chevrolet Spark vaovao na amin'ilay mampiasa Airtel tsotra na mampiasa Airtel Money. Arak'izany dia mbola amin'ny 15 volana janoary vao ifarana ny lalao ka fiarakodia vaovao ny loka goavana miandry ireo mpilalao amin'izany. Ny alahady 12 Desambra lasa teo dia nisy ankizilahy iray tokony teo amin'ny 12 taona teo eo no notapahana ny ratsan-tanany iray teny Ankadinandriana Ankarabady no nitranga ity SCO ity. Tamin'ny fitatarana ankizilahy dia nolazainy lehilahy roa antsoina hoe Arthur Stavla fa dia nangalatra ny akohony izy ity. Rehefa izany dia naleha tany an-trano ilay ankizy kely ary noentin'izy ireo tany an-tranony iray taminy izay voalaza fa tomponay koa. Ka rehefa tonga tany dia nampidian'izy ireo tao an-trano ary napetrany teny ambony laona ny tanin'ilay ankizilahy. Ary teo no nanapahany azy ireo tamin'ny alalan'ny antsy. Ary dia nasainy noentin'ny voaka ny trano ilay ratsan-tanany. Lasa namono sodina moa ity ankizy kely ity avy eo ary nilaza hatamin'ny reniny. Tratran'ny polisy avy eo amin'ny sagy ny iray tamin'ireto roalahy ireto ny 20 Desambra teo ary ny iray kosa tamin'ny omaly vao tratra izany teny Sabosinameana. Tsy isan'ireo kandida atolotry ny ankolafy ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 13 Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo lehibe ny delegasion ny ankolafy ravalomanana raha nitondra fanionkevitra mahalony ireo feo miely amin'ny maha-kandida ny ankolafy azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy. Ny fampidinan'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana Tanindrazana alohan'ny fifidianana ny tokony rosoana hoy ity ankolafy ity. Iresaka aloha zany hatreto président Ravalomanana dia nilaza tany Dar es Salaam fa tsy ho kandida izy raha izay no azahoana fitoniana amin'ny fivoahan'ny firenena malagasy amin'izao crise politique misy azy zao. Fa hatreto aloha zany dia mbola tsy nisy faraisana fanapa-kevitra hoe raha ohatra ka tsy latsaka tokoa izy dia izy no misolo toerana azy. Mbola hatreto aloha zany dia mamaky anay amin'izao fotoana izao ao amin'ny Mivasa Ravalomanana dia ny famerenana ny filoha Marika Ravalomanana mody arak'izay angenan'ireo eto Tanindrazana satria heverinay fa ny fidiny alohan'ny fifidianana no anisan'ny tonga vahaolana amin'ny fitadiavana ny fitoniana politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho an'ny ankolafy Ravalomanana ho setrany tsy filatsahan'ny filoha teo aloha dia tokony tsy latsaka ihany koa ny filohan'ny Tete Zamita. Mitodika zany zay ny amin'Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Tete Zamita hoe efa nilaza naneho ny olo-pirenena azy responsable tompona andraikitra Andriamatoa Marika Ravalomanana nilaza hoe tsy latsaka dia mitodika amin'Andriamatoa Andry Rajoelina zay hoe efa nanambara ny fianakaviana iraisam-pirenena efa nanambara indrindrindrina ny SADC tamin'ny fivoriana farany teo tany Dar es Salaam hoe tsara ny tsy milatsaka izy mbala mianaka amin'ny fifidianana ho avy zao fa amin'ny fifidianana manaraka raha sitraka zareo dia tokony hilatsaka izy.
tamin'ity androany ity dia niroso tamin'ny fizarana fanomezana ho an'ny olona manodidina ny 1000 isa avy amin'ny fianakaviana sahirana eo anivon'ireo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra, Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo sy ny mpiara-miombina antoka aminy. Ny 4 tamin'ireo olona ireo moa dia ray aman-dreny izay nitolorana vary sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ary ny 4 ambiny kosa dia ankizy izay nitolorana kilalao, biskuit ary vatomamy. Isaky ny fety moa dia manatanteraka asa fanasoavana fiarahamonina tahaka izao Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo, hetsika izay tsy natao anaovana fampelezan-kevitra fa ho fitsonjovana ny vahoaka madinika raha ny fanamarihany. Tsy ho amin'izao fetiny Noely sy ny farany taona izao fa ho amin'ny taona 2014 sy amin'ny fotoana mampety azy no anambarany ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny firotsahany ho isan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena na tsia raha ny nambarany androany. Isan'ny nambaran'ny filohan'ny tetezamita moa io raha nanao tatitra ny diany tany Fransa tamin'ity herinandro ity ny tenany. Voalohany indrindra tsy misy hoe réflexion be ho atao fa ny fotoana anabarana an'izay fanapakevitra izay no jerevana amin'ny fotoana tokony mampety azy. Ny fanapakevitra efa niraisina hoy aho fa tsy tokony hafangarontsika koa ny tenin'ny ministra frantsay no hoe ny fametrahan'ny baraingo amin'ny zavatra iray tsy manova ny hevitra tokony fanapakevitra raisiko fa kosa ny anambarako ny valiteny tokony omena amin'ny vahoaka malagasy mikasika an'izay fanambaran'izay dia ataontsika fa tsy ho elo. Ny antso amin'ny siny fiatoana kely amin'ny raharaha politika amin'ny filohan'ny tetezamita amin'izao fetiny Noely sy ny asaramanitra izao. Ataontsika amin'teny izao araka taneniko hoe fotoana ny fametrahana ny fitsoniana aloha amin'izao ora sy fotoana resantsika izao hitanareo zao ato dia manaotsika ny fankalazana zany fetin'ny asaramanitra, fetin'ny natongavan'ilay mpamonjy laty izay dia alonga mantsika hifantoka bebe kokoa amin'izay amin'ity herinandro avy ity manomboka amin'ny volana janoary tsika dia mivadika pejy vaovao, taona vaovao ary eo no ahitantsika hoe aiza ny lalàna tokony hizorany firenena maro. Io maraina io moa ny filohan'ny tetezamita ny tonga teto tanindrazana rehefa avy niona tamin'ny ministerana raharaham-bahiny frantsay Andriamatoa Laurent Fabius tany Paris, France ny 20 Desambra lasa teo.